Manakarena kolotsaina sika malagasy. Manakarena kolotsaina sika malagasy fa ny faritra no maneho an'izany. Carnaval de Madagascar isan'ny antsikiray tafiditra anatin'ny fankalazana ny fetin'ny folo alina sy daty ny 4 Jona. Fandriampahalemana no nentina nanamarika ity andiany ity nasongadina fa manohana ny fizahantany ny folo alina malagasy amin'ny mahasehatra, manohana ny toe-karena ny fizahantany eto amintsika. Matetika efa entsika manita amin'ny gazety tato ato dia sahirana ny fizahantany satria misy tsy fandriampahalemana zany ho an'ny fizahantany, misy manao fanahinina ny tena marina. Zay ve le fitiavan-tanindrazana tsy fantatro fa mbola iangaviana foana hoe raha tena tia tanindrazana marina ianao dia anisan'ny fanohitra ngeza be ny fizahantany hampandrosoana le tanindrazanao. Mazava ho azy fa misy andraikitra lehibe raisin'ny folo alina ao anatin'ny fampandriana fahalemana ny rehetrarehetra Madagasikara, ny faritra rehetra mba hahafahan'ny fizahantany sy tompona andraikitra fizahantany manao ny asany ara-dalàna. Araka ny fandaminana ny fankalazana ny fetin'ny folo alina sy ny daty ny 4 Jona dia malalaka amin'ny fandrindrana ny fankalazana ny faritra tsirairay fa ny eto an-drenivohitra indray dia efa hisy hetsika hafa sahady amin'ny alarobia ho avy eo. Anisan'ny tena mampiavaka an'ity fankalazana ny fiverenana fahaleovantena amin'ity taona ity dia ilay démonstration amin'ny teny français moa démonstration dynamique izay ataon'ny folo alina amin'ny alarobia 20 ny volana Jona zao zany ato amin'ny kianja ben'ny Mahamasina dia manasa antsika mba hanatrika an'izany fahafantarantsika be kokoa izany folo alina indrindra ny tafika sy zandary eto amin'ity firenentsika ity zany. Mandritra ny 4 andro ny Carnaval de Madagascar tamin'ity taona ity.